ataontsika rehetra nanana Jesosy Kristy tompo fary satria andro natokana le izy ho fisitasitaron'Andriamanitra amin'ny fahenimpolo taona ny FPMA ary koa fahamaindrain'ny président ny FPMA amin'ny fampianarana izay ataony ny V3e rehefa avy eo dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ane ho amintsika rehetra. Ho fisaoran'Andriamanitra dia ataontsika indrindra voalohany andrianana ary masina indrindra ataontsika vavaka anatiny fotsika. Tra
Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra fitiavana anao, Andriamanitra mitay ny olonao anao tompo, ka dia misaotranao azy amin'izao fotoana omenao anay izao. Hodirainay amin'ny anaranao ary tamin'izay Jesosy mba hanaratianao amin'ny andro rehetra iainanay. Tompo dia apetraka aminao arany fotoana rehetra, makataka ny fananao masina izay mba andinika tompo ny zavatra rehetra izay atao androany na izao maraina izao na ny hariva tompo, ho fankalazana ny anaranao eo anivon'ny fiangonana sy ho fankalazana anao koa ao anatin'ny fonay voninahitra ny anaranao. Ka dia metezanao fanahy masino tonga anay tompo mba ho tia ny teninao, ho tianao, mba ho mpanaratianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nofanay izany vavaka izany. Amen. Hovakitsika ny salamo, salamo 118. Andiny faefatra ambin'ny folo hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjenay izy. Ao andainy marina ny feon'ny mioby noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavan'i Jehova dia misandratra. Ny tanana ankavan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'i Jehova. No faiziny Jehova mafy aho, nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana. Voay ny vavahadin'ny fahamarinanao. Hiditra eo aho ka hideran'i Jehova. Itiny no vavahadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Hideran'i Jehova aho, fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy. Amen. Ataontsika mila fahavalo. Amen.
mbola iaraka isika to dia raha mankalaza mame voninahitra anao zay ny Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina mandahatra ny zavatra rehetra, tompony ny zavatra rehetra. Misotranao tokoa zay tompo amin'izao fotoana izao zay fotoana atokan'ny ireo tafy mivondronao faritany avaratra andrefana ankalazana ny fahinimpolo taonan'ny fiangonana protestanta malagasy eto an-dafy, kanefa koa anaovana izao fanazavana momba ny tetikasa masina tompo zay tapaka ny synodany FPMA fametrana mpitandrina matiany. Tompo, fantatray ary fahito voneto ianao, tsy nieritreritraina ny fihetseham-ponay no ilazanay izany, fa ianao Jesosy nilaza farahaloana telo mivory amin'ny anaranao dia ho voany ianao tompo. Natomboka eto amin'ny anaranao zao fotoana izao, fantatray fa manatrika eto ianao tompo. Finoana nandraisanay izany ary zava-dehibe loatra aminay tompo ny fahafantarana fa eto ianao tompo, teninyeninay hatrany isanandro zany teny zany, kanefa fantatray ny alalin'izany satria no Andriamanitra any mivoninahitra ao amin'ny famasinanao manaiky hiaraka aminay, iaino aminay amin'izao fotoana izao tompo amin'ity asabotsy ity. Dia manoloana ny famasinanao tompo, manoloana ny famarinanao, tsisy mariny zay na dia ray azy dia mangataka fameran-keloka aminao zay tompo. Ianao malala ny zavatra rehetra, ianao Andriamanitra malala ny vosy ny fo, malala ny aty anatinay tompo. Mangataka aminao zay tompo mba esory zay rehetra tsy avy aminao aty anatinay. Mangataka aminao koa zay tompo ny zany famerana avy aminao izany satria ny finonay dia miorina tanteraka miasa mpamonjena nataonao Jesosy Kristy. Zay ny mahafiangonana anay tompo, maty tao miasa fijaliana ianao no fahotanay, nandatsaka ny rano ny fanavotananay. Zany finonay izany tompo no angatahazonay antoka fa voavela tokony erikay tompo. Mangataka izany zay satria tsy tanteraka ary dia olona ny famarinana sy ny famasinanao tompo. Sotra fa afaka mandray izany tokoa izay amin'izao maraina izao amin'ity andro anio ity, ary araka ny voalazan'ny mpanao salamo fa sambatra zay voavela eloka sy voasarona ny fahotany, sambatra zay tsy tsarana Jehovah eloka. Zava-dehibe loatra aminay zany tompo, indrindra anoloana an'izao famelabelarana atao amin'ny fametrana tetika amin'ny tetikasa mpitandrina matianina izao tompo. Dia mahatsiaro ireo rehetra zay tsy afaka noho ny androny maro samihafa ampimizara koa ny fahasoavana ho an'ny toerana misy anazy tsirairay avy eo. Dia mangataka ny fanahinao masina tompo, ameno ny fonay, ameno ny sainay, ameno ity toerana ity koa mba azahoanay tompo mibanjina anao ary zay rehetra tanteranay anio. Dia mino zay tompo fa ianao ny foana, ianao ilay lohan'ny fiangonana, ianao ny tompony asa. Dia noho ny amin'ny anaranao zay miaraka amin'ny tao voaneto nanaovana izany fafakisany. Amen. Dia mbola fahameravantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana, tompony asa zay nampivorentsika teo amin'ity toerana ity indray, araka ny nambara tamintsika moa zany, araka ny fandaharam-potoana zay napetraka reo eo nivony faritany avaratra andrefana, ary mpanompoana reo koa moa nivony rao folobe dia interface n'ity faritany afovoany andrefana ity koa, avaratra andrefana ity koa, zay misy ny tafio Amiens, Caen, Creil, Cergy, Lille, Rouen zay. Ary zany hoe zany sady fanatono fampiatampitonany ny tafy FPMA Cergy zay sorana manokana koa mandray antsika amin'izao maraina izay. Dia momba ny tetikasa ny fametrana ny mpitandrina matianina, nahoana angambany hoe
hoe tena tetika samasina tokoa izany ny FPMA raha manao jerikina fotsika momba ny hoe fa mifetrana mpitandrina matianina io dia araka ny fahafantantsika tsara ihany mampatsiahy izany fa tamin'ny synode ny FPMA tamin'ny taona enina sy roa arivo 2006 dia samy resy lahatra avokoa ny hery velona rehetra zany satria taon'ny synode io le hoe tonga amin'izay ngamba ny fotoana ny FPMA amin'izao fotoan'izao ankalazany fahen'ny folo taona nefa tamin'ny 2006 hoe ny fametrahana mpitandrina matianina dia tapaka tamin'izay nisy ny vomiera natsangana tamin'io le vomiera mitrandraka sy mijery zay mamatianina mpitandrina zay le natao hoe V3 ny vomiera tsy rafitra kory tsy rafitra hoe natateraka fa amin'ny teny frantsay moa izy support zany hoe azahoana miroso miaraka amin'ny fanatanterana n'izany mpitandrina matianina izany dia misy ny mpitandrina moa zany tamin'izany fotoanandrony zany ny mpitondra pasteur fanomanana rarinjanto dia ny fanompina rony amin'ny laïque ary ao anatin'io fikamanana ny nasionaly io dia misy koa eto zao ny andriamato amin'ny lila zany andrenary velo Richard koa ny faritany ny V3 national dia hoe inona ny azahoantsika miroso amin'io fametrana mpitandrina matianina io dia tamin'ny fotoanandrony zany tamin'ny enina sy roa arivo le izy dia tamin'ny valo sy roa arivo no ny hoe alohan'izay hoe ahoana ny rafim-pandaminana zany ny hoe tamin'izany dia fanresaka ny hoe feuille de route azahoana manatanteraka izany dia hoe tsy maintsy entanina ny sakafo isaky ny fahatany azahoana manatanteraka izany dia ny nataonay voalohany tamin'izany fotoanandrony zany tamin'izay tamin'ny vomiera dia nanantona ny hoavantsika tamin'ny ERF tamin'ny fotoanandrony Église réformée de France dia efa manana traikefa nanantona koa ny AIM Association Internationale de Missionnaires dia mba angataka ny traikefa angataka fanampiana raha azo atao amin'ny fametrahana mpitandrina matianina dia ny tamin'ny ERF tamin'ny voalohany tamin'izay fotoan'izay dia zao navaliny tamin'ny navaliny aminay hoe narotony ny FPMA izy vous les FPMA vous avez mis en place une structure organisationnelle mais les moyens n'ont pas suivi zay ny tiany lazay hitantsika azo fotoan'izao tsika mahita an'izany ny amin'ny ERF rehefa mpitandrina anankiray afaka alefany mpitenany hoe mutation zany satria manaraka ny enti-manana dia afaka tsisy olana fa amintsika amin'izao fotoan'izao zany dia mbola eo amin'le zay zany natao tamin'ny voalohany amin'izao tsika miresaka amin'izao fotoan'izao dia mbola amin'ny tetezamita ihany hoe misy mametraka mpitandrina matianina ny tafo anankiray dia sarotra be no hoe mpitandrina matianina iny alefa any amin'ny tafo hafa traikefa zany na ohatra hoe tao ny tafo anankiray zany hoe tao palia sarotra mihitsy ny nisy fotoana tena sarotra mihitsy milaza hoe ny mpitandrina anankiray fa matianina andeha amin'ny tafo hafa dia teo le voalazan'le hoe tsy mpitandrina anankiray tsy hoe mpitandrina ny tafo tsy hoe ny tokony ala amin'izay zany nitsika amin'izao fotoan'izao le hoe zay nametraka mpitandrina matianina misy olona sasany any mame hoe zay mameo souscription dia nisy le souscription natao dia tsy mety mihitsy nisy raha tsy ny anaran'le mpitandrina no atao amin'le souscription io zany hoe mbola zay le fomba fijery zany dia amin'izao fotoan'izao zany tsika dia mbola maka le fotoana rehetra tsy afaka nanatanterana izany dia zao tsika mba miteny frantsay hoe rattraper an'izay zavatra izay dia tapaka tamin'ny synode zany rehefa atoy zany fa hoe voakasika izany ary tamin'ny synode afarany tao nanao ny jerikina amin'ny fametrahana mpitandrina matianina zany dia hita amin'izao fotoan'izao zany hoe raha nanomboka tamin'ny taona 2008 dia amintsika tamin'ny taona valosoa io zany tena nanomboka ro mpitandrina matianina tamin'ny fotoanandrony dia amintsika amin'izao taona 2010 sy roa arivo zao 2010 no mpitandrina matianina nefa anatin'izany 2010 zany raha hoe ny mpitandrina oliviny FPMA zany zay hita fa hoe na amin'ny perinasy ao amin'ny efapolo zany dia mbola misy
ny eo amin'ny 120 eo zany mbola tsy matianina dia narefa ny souscription teo anivon'ny souscription amintsika miteny amin'izao fotoana izao ny olona manao souscription zany dia eo amin'ny 161 tantsika tena mbola kely mihitsiny zany izy nefa raha natao ny recensement ny vahoaka ny FPMA dia eo amin'ny 5700 eo misy fotoana moa teny olona hoe vahoaka ny FPMA dia 20 000 dia nataonay tao am'brafobien ny recensement dia ajerena zany entre 5700 sy 8000 eo zany fa tsy anatin'izay no zaza mambevavy ny ankizy plutôt fa tsy hoe ny vehivavy kazakana tsy sanatsy mihitsy hoe le ankizy zany dia zay zany amin'izao fotoana izao dia mila miditra midingana manaraka amin'izay ny FPMA dia tamin'ny synode farany toa dia hoe atao laram-pamena amin'izay ny fidirana amin'ny mpitandrina matianina ary ny heriverin'ny FPMA rehetra no voakasika zaka zany hoe vahoaka ny FPMA rehetra no voakasika ny fametrana mpitandrina matianina io dia mitodika manokana koa amintsika laika moa zany ampitindrandriny satria isika laika ny tena resy lahatra no mametraka ny mpitandrina matianina io ny avantsika tao amin'ny CEF hitantsika ny membre ny fédération protestante de France izy atorinantsika FPMA nefa amin'izao fotoana izao ny mpitandrina rehetra ao aminy dia matianina avokoa misy eo amin'ny 20 eo nefa matianina avokoa ny mpitandrina matianina dia ny mpitandrina matianina dia mba nanontany ray zay tao amin'izareo fa inona ny tena nataonareo tany mikanikasika izany dia zao ray mbola nazo ray vola FPMA ozy izy vous contentez de peu zay no nataon'ilay rangatany ozy izy parce que là à l'heure actuelle vous avez des églises vous contentez de peu, vous contentez simplement pour dire qu'on a des églises, on loue des églises et c'est le dimanche qu'on se réunit, mais c'est pas ça aussi. Mais vous savez, nous on est au niveau de la CEF, c'est là notre président, nous on prie, on jeûne, ça aussi c'est ce qu'on a fait. Et après, on fait aussi la dîme. Tananao les fafy carré en petit FPMA hoe sakavely milaza ny hoe fafolo karena amin'izao fotoana izao kanefa zay no tokony hoe tsy maintsy jerena koa zany ary amin'io zavatra io zany tokony resy lavitra atsika fa tsika tokony andraikitra ny tena mpanomponareo anatiny laika no tena voakasika voalohany amin'ny fametrana mpitandrina matianina io tsika milaza foana hoe tsy sarany mpitandrina manao ny asa amin'ny fisetony tia misy zavatra anankiray avany misy samintafo anankiray mpitandrina azo lazainy matianina le mpitandrina matianina le mpitandrina zany kanefa ny fivelomany tsy ampy dia tsy maintsy nanao inona moa zany asa anankiray koa izy dia no nihitan'le tao amin'le fiangonana izy manao asa dia miteneny mafy le mpitandrina tsy vitany miteneny mafy le mpitandrina fa tao amin'le fiangonana niandrasany mihitsy ndray maraina ny atalaty niandrasany mihitsy ny mpitandrina manao ny asa zany takany manao amin'ny livraison amin'ny poste tonga dia hitan'izy io rehetrarehetra dia zao ve nataonareo mpitandrina zay ozy izy ary miantso ianao tsy afaka ianao dia hitantsika amin'izany tonga avy hatrany nefa le enti-manan'le mpitandrina tsy ampy tsy afaka manatanteraka araka ny tokony izy miasany izy dia keo le mpitandrina dia miantso anay tao niveau de troisième dia miantso zay tamin'izareo hoe mba metezanareo amin'ny toeran'ny mpitandrina io metezanareo amin'ny toeran'ny mpitandrina io misy mpitandrina anankiray milaza efa voalaza tamintsika teo koa hoe ny mpitandrina izy manao bénévole ny asany izy sady miasa dia ozy izy hoe amin'ny folo miantso le mpiambina eo aminy tantarany olana mahazo azy mitomany le mpiambina fa tsy fatan'le mpiambina le mpitandrina matoky zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria reraka le mpitandrina tsy afaka manatanteraka ny asan'le mpitandrina zany hoe tokony hoe
hoe amin'le fametrana ny mpitandrina makianina io a tena hain'ny fiangonana mihitsy ny mpitandrina makianina io tamin'ny voalohany tamin'ny valosoarino lazaina hoe ny fiangonana sy ny mpitandrina dia mifamatotra tsy fiangonana ny fiangonana raha tsy eo ny mpitandrina ary mpitandrina no iraka zany olona azay no azo lazaintsika amin'izy tsy amin'le maolona mampitandrina anazy fa le izy mpanompon'andriamanitra voaositra manana an'izay mystera manokana izay a amin'ny fanatanterana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia eo foana le izy hoe fa zay eo moa na tsika foana hoe zay mitory ny filazantsara oka velomy filazantsara midikany tsika zay mandray ny filazantsara no atson'ny tompo kosa anatanteraka amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomeny antsika dia teo tamin'ny asiziny vétoire zay mafaransa dia hoe tsika fa tena vatena gestionnaire tokoa amin'io fanomezana io ary natson'ny tompotsika hoe manoana ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny alalana ny fanoanana ny asa mission tsy le mpitandrina tsy amin'le olona mpitandrina zay foana ny averinay amin'ny tsiraray le minaly misy nyleotelo voalazako to hoe misy olona anankiray zao dia hoe manao souscription izy dia za tsy hanao souscription raha tsy tena sonatany ny analana doza raha tsy olona io gajaniko le iso izy dia natao araka n'izay le izy doza mitondra mivavaka tsika fa ny zava-dehibe telo volana atao rioariny izy dia nilaza hoe ataovy amin'izay mamety anazy ozy izy fataka ny tsy mety zany zavatra ataoko zany zany hoe le ny anaovana ny hoe le souscription moa zany dia mitovy foana ny asan'ny mpitandrina na eo na lasy ianao na mitovy natako ianao dia zay nanaovana n'le hoe virement automatique na le prélèvement zay zany ny antony fa manao jerikina kelitsika le hoe amin'izao fotoana zao le araraka ny voalaza teo zany tsy meme fony ny manina mpitandrina matianina fa mbola misy eo am'raika am'roapolo eo dia ny voalaza tamin'ny asiza zany dia amin'ireo mpitandrina FPMA zany misy mpitandrina raika ambe folo amin'izao fotoana zao tia nampahafantarana antsika koa zany no mandrindra tafo mandrindra faritano na maka mandrindra tafo anankiroa misy mpitandrina anankiray zao jery tamin'ny mandrindra tafo anankiroa na anankiray mandrindra faritano sady mandrindra tafo dia misy mpitandrina sy dimy am'roapolo eo zany makana sy tsy matianina zany anatiny mandrindra manaraka tafo anankiray dia mpitandrina roambe folo ny ambiny zany dia hoe mpitandrina zany atao iraka zany rehefa anatanteraka azy dia amin'ny tafo zany raha hoe raha mijery fotsiny tsika amin'izao fotoana zao ny amin'ny fitaovam-pivavahana na ny culte dominicale dia tafo 17 amin'izao fotoana zao zany manao au niveau ny FPMA manao fitaovam-pivavahana indroy isam-bolana zany hoe lahadroa isam-bolana tafo anankiray au niveau ny FPMA amin'izao fotoana zao manao fitaovam-pivavahana intelo zany hoe alahadro telo isam-bolana zany hoe alahady ray ihany izy tsy manao fitaovam-pivavahana ary ny tafo 20 au niveau ny FPMA no efa miampina isan'alahady dia tonga nentina peritreritra moa le izy hoe dia nentina atao amin'ny asizy atao fantatrareo moa fa tamin'ny fotoanany tamin'ny herintaona miaraka tamin'ny fédération protestante de France zany ny sotenany FPMA tao anatin'ny fankalazana ny faranjaton-taona natongavany missionnaire voalohany tamin'ny fandikanany baiboly tamin'ny teny malagasy araka ny fatantsika tamin'iny dia indroa miantaona zay nandeha tany dia nitandrina tany takany mamperitreritra dia nisy fotoana zay niona le atao hoe fiangonana zandriny zany sy fiangonana zokiny zany hoe traditionnel amin'ny fitenintsika hoe fiangonana zokiny sy zandriny dia teo nivon'le fiangonana zandriny dia misy ao nambon'le fiangonana zandriny zany ny teo amin'ny ray aman-drenina tany Madagasikara dia misy ny mpanampy dia misy an'izay mpanampy zay ao anatin'ny fiangonana zandriny izy dia zay mpanampy zay seza fampiresaka taminy zany dia ozy izy tamiko hoe ahoana ho any ny ianao ve manao fafolo karena
tosy tena manao fahafolo-karena izy hitanareo raha hoe mandray 500 000 francs malgasy izy FMG zany dia tonga vao mahazo le 500 000 izy dia ny 50 000 tsy sana tsy pitiny mihitsy ny zavatra dia mbanresaka taminy toy za fa ahoana hoany ataony foanizy ho azy 50 000 io dia ozy izy hoe zao no navaliny ty ozy izy atokako ho an'i Jesosy atokako amin'ny asa fitoriana ny filazantsara tena zava-dehibe zay hoe atokako amin'ny Jesosy amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia ozy za tamin'ny hoe fa ahoana hoany natonga no tena resy lahatra nanome amin'ny fahafolo-karena io tena zavainy izy dia tena gaga liavana fa tena tafidy daholo tsy hainy mihitsiny le tenin'Andriamanitra dia izy ray no somary takanampianana anazy ama tsy verenantsika amin'ny izy eto moa ray aman-dreny mpitantona amin'n'raha dia eto fa nilazainy fotsiny le hitanareo le momba n'le hoe le vita tsy hoe tsy verenana iny zany fa le hoe mamitsy zareo reo zany dia natokana miasa fitandremana dia azahoany zareo manatanteraka an'io zany raha tonga tsofina dia tsy maintsy misy le fahafolo-karena zay ny ataony zay no tena lazainy fa nindrokely fotsiny koa dia lasa takany fanerena be nanaovana n'le fiangonana zany izy fa na zany le tenin'Andriamanitra tonga da le tenin'Andriamanitra voaray tonga dia ampiarina dia nampanontany-tenana ihany le izy hoe no tonga taty dia fampiresaka moa zay tao amin'irao fobe sy misasatsasany boza arahoana nitsika vahoaka ny FPMA tsy afaka le hoe mandray an'le tenin'Andriamanitra dia afaka mampiatra an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe ampiarina le izy hitantsika ny ao an-tsany amin'le malaky le hoe ahoana moa izy pasteur hoe zay zay 310 zay voalazany pasteur zay ngamba ny vakinitsika zay fa mato misaotra amin'ny pasteur zany leo malaky 310 malaky moa izy pasteur 310 amin'ny anaran'i Jesosy entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho amin'ny trano fireketako mba sikanina an-trano ka izaho toetra aho amin'izany aho Jehova tokony maro raha tsy voaky ny varavarany lanitra ho anareo ka mpidino fitaliana manana ny ampy ianareo io le fahafolo-karena le écluse de ciel le hoe mivony ny varavarana zany dia io ny tenin'Andriamanitra io koa no nanisan'ny tenen'le misaotra pasteur zany napatsy am'io dia nanay somary nanaitra be aby nampanompinareo ary tena interpellé mihitsy tanareo moa za hoe za koa tsidy tamin'le zay lazako tamin'ny ona tamin'ny mpitandrina tany Madagasikara moa le mpitandriny FJKM sy ny FLM dia zany resaka tamin'ny mampitandrina anankiray o za hoe zay no lazako anazy hoe zao fomba fijeriny aty ivelany hoany izy avaty ivelany fotsiny pasteur le izy do zany hoe vao foana isanandro any fiangonany FJKM rehetra le zay sy FLM any Madagasikara dia ozy izy efa ahoana ozy raha zay hoany zay no anisany hoe point foran'ireo fiangonana zandrin'ireo mivory foana izy dia ny vahoaka malagasy nona dia ny olonanao tonga izy dia miditra amin'izay mivory dia hoaniny ny daholo zay nasakafona tsy le zavatra toriana eo misy tenin'Andriamanitra fa misy mifangaro fa raha ohatra hoany areo tonga amin'izay zavatra zay mamoky an'ireo vahoaka reo amin'ny tenin'Andriamanitra foana ao dia zay zany ny tany Madagasikara fa za manokana mpanikana manokana zany nahitan'io zavatra io dia interpellé koa nantany tena teo anatin'Andriamanitra koa ny tenin'aza hoe arahoana olona tsotra mandray ny tenin'Andriamanitra aritsika manao andiasa toy ahoana tsy azahoana miresaka an'izany hoe fahafolo-karena izany fanampona an'izany fahafolo-karena izany dia nanao kady tsotra rehefa avorona midedia dia raha iverina ny fivelona mpitandrina farafakely mety amin'ny FPMA ny SMIC Samuel minimum interprétation gany fatantsika amin'izao fotoan'izao dia eo amin'ny 1970 zany raha 1500 plus 470 ny par patronat tsy dia atao fois 12 io
raha atao foadio zany dia 23 640 € par heure amin'ny mpitandrina anankiray. Dia raha mijery mpitandriny FPMA misy mpitandrina raiky amin'ny roapolo io 496 400 mba mba manao chiffre kely zany panao tadiavina ho tratra be zany satria tratra ary zary ahoana ny fomba natanterana zany tanjona zany. Dia misy tanjona anankiray zay moa tao amin'ny FPMA ho tratra zany ary fanatanterana zany tanjona zany dia misy fa ao amintsika ihany no manatanteraka an'izay zavatra izay hoe tsika dia zavatra mamperitreritra le izy hoe amin'ny faikokarena dia io le 23 640 496 400 dia rehefa nijerena zany taremarika teramarika fotsiny atao hoe mamperitra ipatreretana antsika ny mantsika laika mpanotonareo anatin'izany dia ahoana le izy dia mitady fotsiny raha ohatra hoe everina raha hoe everina mao zay ary mamperitreritra anaty la voalaza ny AIM tamin'izay nandeha tao amin'ny association internationale d'AIM nangataka fanampiana dia zay koa no azonay izy hoe je comprends bien zay tena je comprends bien la FPMA mais si il y a 30 ans passés vous avez demandé de l'aide on va vous donner mais à l'heure actuelle on voit bien la communauté malgache. Et moi, j'étais allé voir dans une église qui est aussi dans la région de l'Île-de-France, et en particulier dans le Pamiers, il y a plein de personnes. Et là, je pense que vous pouvez le faire. Des Tsérénaros avec 496 440 €. Oui, t'es à Missato, vite à ça. Quand les femmes disent quel ticket là, oui, viens là, oui, il ticket à Jania, et manger si bien là, oui, va au canif, puis manger dans le cadeau. Alors oui, t'es ma quelle zone. Raha manao singa daholo dia ny dixième an'izay singa zay raha misatona zany dia 1440 €. Dia ny olona tedavina ilaina fotsiny dimapolo sy telonjato zany 350 eo amin'ny 5000 lazainy hoe raha minimum zany eo 5700 tonga dia mahazo 504 000 € par an ny FPMA. Tady olona 500 dia 720 000 €, 700 personnes dia 1 million 8 € par an. Zany hoe zany raha misy an'izay zavatra zay dia tena afaka manatanteraka ny asany tsara ny mpitandrina rehetrarehetra tsy ampisetinaraka ny voalazako hoe lasa le mpitandrina anankiray lasa manao asa liambadigaria dia hoe tena zato isan-jato moa amin'izao zavatra zay zay mamperitreritra zany zay zavatra zay hoe natao zay ny réflexion tamin'ny assise zany fa raha tsy nyanton'izao voalaza zao dia hoe ao anatin'ny feuille de route hoe anisany ataon'ny V3 national na V3 local zany amin'ny région zany ny faritany le hoe manatanteraka zay dia misy fampianarana atao misy fampianarana an'le hoe culture dedans tsika atao amin'ny FPMA milaza fonan'le izy hoe fahaizana manome ao amin'ny asan'Andriamanitra dia hoe ahoana zany hoe fahaizana manome ao amin'ny asan'Andriamanitra. Dia misy pasteur mpitandrina anankiray no miteny hoe io zavatra io izy afaka tanterana raha hoe tena resy lahatra atsika hoe tsy mandeha tsy dia hiditra loatra amin'le izy moa zany angamba tsy dia hiditra loatra amin'le antsiprime fa hoe le fahaizana manome amin'ny asan'Andriamanitra hoe tena resy lahatra ve tsika fa afaka manatanteraka an'izany le culture dedans na verimerina foana io tao nivon'ny FPMA. Dia zay no takany natotao dia ny anisan'ny fampianarana teo koa dia misy an'le gamba ny fahitantsika ny zavatra io le eo amin'ny andelansoratra masina ny misy ny jesosy zay hoe zay jesosy ozy izy vao nahitan'ny jesosy hoe nandinika ny olona nanao rakitra hoe sady hoe mety any dia misy nandeha nanao rakitra tao dia hitantsika le mpitondran-tena anankiray nanao fataka ny mety farantsakely izy fa ny jesosy nandinika ny rehetrarehetra dia ozy izy hoe iny ny tena nanao be fa ny rehetrarehetra ozy izy any nanao be ozy izy fa tamin'ny superflu fotsiny rehetrarehetra fa iny tamin'izay nanana izy ny tena nanao be amin'le izy dia mametraka antsika amin'ny fanontaniana eo amin'ny tenin'Andriamanitra zay zavatra zay hoe
inona ny anjara toerantsika amin'izao fotoana izao satria tena aim-panahy fiangonana mihitsy ny FPMA raha manontolo mihitsy zay no mahatonga ny amin'izao fotoana izao le hoe misy n'le tafo sasany raha hoe tao mivinainy brofolobe dia le hoe le tenin'Andriamanitra tsy anisany ozy izy zay dia le tsy fisian'ny mpitandrina satria ny asan'ny mpitandrina naverina foana ny asan'ny mpitandrina tsy le alahady eto fotsiny fa ny asan'ny mpitandrina isaky ny herinandro dia ny asan'ny mpitandrina zany hoe tena izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana ny fiainana ara-panahy fiangonana amin'ny zavatra leza tsy verena amintsika fotsiny zay eo ny mpitandrina andanama hitan'izay misy ny entretien misy ny anisan'zareo zavatra maro zany hoe tena le aim-panahy fiangonana mihitsy ny le izy satria tsika onivon'ny fiangonana koa le hoe asafitoriana ny filazantsara tsy maintsy mandraiky tsika zay vo afaka mitovy tsara zany dia ireo mpitandrina reo no manana anjara manokana amin'izay fitoriana sy fanabeazana amin'ny tenin'Andriamanitra izay tena mpitiavana sy fomba fijery tsotra moa no fa mila vinintsika tompon'andraikitra zany satria manomboka antsika tompon'andraikitra io zavatra io ava tena hita mihitsy misy nandeha zay tamin'ny nanetana tafo anankiray dia ozy zay izy hoe zay ozy izy tena tsy afaka mpiangona tsotra ny teneny afaka milazazany amintsika zany dia zay ozy izy tsy hanao amin'io fa hoanao ozy izy satria ozy izy le tompon'andraikitra tsy manao dia hoanao any fomba fijerena anao an'izay ozy hoe tsy lazay tena nitany amin'ny izy fa zay zany voalaza hoe tsika tompon'andraikitra zany no anisany afaka tena hoe mitondra zany koa amin'ny fametrana mitandrina matianina io zany ary araka ny voalazany tamin'ny sinoda zany hoe tena ataontsika ho tena nola alana sy priorité lara-pahamena mihitsiny zany ary zay le voalaza teo tapaka tamin'ny sinoda farany teo zany fa ny vahoakany FPMA ray manontolo ny heriverin'ny FPMA ray manontolo no tokony hijery anio ary tapaka koa fa misy ny fitondranam-bavaka isaky ny lahady fahatelo volana asa tsika manaraka ny fampianarana SAP sotrasampiangonana sy ny isaky ny alarobia fa ny alarobia fahatelo volana dia hoe entina fitondranam-bavaka io ary ny fiangonana tsiraray zany tokony mitondra ny am-bavaka isaky ny alahady ny fametrana mpitandrina io amin'ny prière d'intercession dia nisy moa ny tondrozotrana ny feuille de route tapaka zany tamin'ny assise ve troisième tamin'ny volana tsy hoe assise ve troisième fa assise momba ny tetikasa fametrana mpitandrina matiana ny hervelona dia ve troisième lataon'olona foana hoe ve troisième support fotsiny le izy dia voalaza teo hoe mila fijery hitondrana ny tetikasa fametrana mpitandrina matianina zany nataony hoe ny directrice dia vision synodale tsy fomba fijery concret zany eo misy tany intsony dia mila mijery hoe ny mpitandro tia tsy mpitandro ny fiangonana tia fa mpitandro ny FPMA ary mpitandrona io dia olona voaosit'Andriamanitra manokana zany amin'izany asa fitandremana zany hoe tsy le olona ny anaran'le olona mijerena fa le fanendren'Andriamanitra azy dia eo tsika zany tsy resaka tsony amin'le araka ny voalaza teo mbola fampianarana antsika ny FPMA zay zavatra hoe manao dia ho amin'ny mpitandro no amin'ny fiangonana io vao tsy hita koa le mpitandrina na hitany zay zavatra zay hoe tsy hitany lahady le mpitandrina fa lasa tany toerana hafa dia aiza le mpitandrina zany hoe mila miala an'izay dia ny objectif à court terme na moa tanjona azo fampiarana ankehitriny zany dia hoe mila tokony hivavaka isaky ny alahady daholo ny tafo rehetra sy ny fiara-mivavaka rehetra ny FPMA zay no atomboka amin'izay le izy sy tamin'ny tapaka tamin'ny assise dia tokony atoizana mitosy marika ny fanentanana ny vahoakan'Andriamanitra fanentanana zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe fanentanana satria araka ny voalaza foana ny fiangonana tsy fikamanana tsotra koa fa fikamanana mpianakaviny koa dia le io dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe misy tokony asina ny ve troisième isam-partant zany tsy ho ataon'ny fampiarahantsika zao dia
tokony misy ny fitsidiana ty moa zany anisan'ny lesoka ataon'ivonay va troisième national le izy nisy fotoana zany marina tokoa zay aby iny zany hoe fanangatana fitonana tsiraray zany tamin'ny voalohany 2008 reny dia afaka nitsindia foana zay fa nisy fotoana tsika FPMA zany atao natin'le fanovana rafitra io fanovanan'le texte io dia to daholo ny herivelona to ny hery rehetrarehetra zany dia natamin'ny tsy afaka nanatanteraka an'izay zavatra zay fa zao zany toizana fampianarana fampahafantarany ny asany antany zany hoe zany na amin'ny tafo efa misy tantona makianina koa nareo mitety mitafo FPMA serginy lasa novana inona le izy tsy haiko zay ohatra zao ny atao mitafo FPMA sergia dia misana mitangona makianina satria hitako io fa mila mitosy maritra zany dia ahoana ny fa azahoantsika manatanteraka manatsara ny asan'le amin'ny tanjona fa tsy le fanentanana tsy maintsy atao koa zany dia zay no atao dia au niveau faritany koa zany mila am'izay dia zay hoe fampianarana mitosy maritra sy fanentanana mitosy maritra dia hitantsika zao hoe nandritran'izay vetroazay nandritry ny asa izy ka hatramin'izao dia tamin'ny février comité maritra atao hoe inona ny zavatra niova kely zany afaka manao jerikina kely ve nanomboka tamin'izay dia misy fampianarana natao tany amin'ny tafo sy faritany zany dia amin'izao tsika miteny zao zany takany hoe misy sampionana anankiray vitsivitsy olona efa nanao souscription zany dia resy lahatra izy dia nampitombony avy dimy eny ny souscription nefa olona io mpanitondramanitra io zany sady efa mandroa amin'ny adidin'ny tafo efa misy makianina amin'ny tafo misy azy dia nampitombony avy dimy eny dia olona anankiray koa zany efa nanao souscription hatramin'voalohany nampitombony avy telo eny ny souscription nefa volazany konay hoe sady efa mandoa amin'ny adidina amin'ny tafo izy amin'ny makianina nefa mbola manao an'izay koa dia mitombo efatra zany ny olona nanao souscription amin'ny am'voafotoana zao zany eo nivony FPMA zany dia efa misy olona zany anaky telo zany no efa manao hoe fafolo-karena zany iny moa zany tsy hoe aminao chiffre tsika hoe inona raha tsy lasa miditra hoe inona marina ny fafolo-karena misy olona nanontany zao hoe za manao rakitra rehefa ataoko daholo ny addition rehetrarehetra dia efa manao fafolo-karena fa tsy zay le izy tsy hanao calcul akorytsika fa hoe le fonitsika manatanteraka dia le resita lahatra amin'ny fametrana an'izay hoe tanjona atianina zay no zay zany no afaka ambara zany amintsika fa irosika amin'ny fanontaniana ny azosika apetraka zany dia efa avy eo koa zany antsika onivon'ity faritany ity zany dia efa misy anakono zany no takany hoe manana tanjona makianina amin'izao fotoana zao efa misy teoa dia ny tafo FPMA CRJ ngamba ny anazava kely ny farany ngamba ny tsara hoenitsika kely le tafo FPMA lila zany hoe tsika rehetra azo any no fampahena zahoana amin'ny roso zany amin'ny fa hoe inona no traikefa ny traikefa zaho tamin'ny fametrana mpitandrina makianina fampiroso amin'ny fanontaniana tsika dia efa avy eo iroso amin'izay takany hoe fizarana traikefa zay ka izany mitraka fanontaniana zay manitraka fanontaniana dia avy hatrany dia manangana Maire Batigret, intéressant avec le FPMA CRJ. Managara tsara rehefa hazavana koa dia hoe anisan'ny mety tanjona zany amin'ilay fametrahana le mpitandrina makianina tsy haiko hoe mety hoe tanjona foezaka na lavitesaka ny mutualisena ny financement an'le mpitandrina makianina zany au niveau ny profauté raha azo tsara dia mety hoe zay fandeha efa azo fatapatatra hoe ahoana fomba natanterahana zay sy ny hoe calendrier efa misy foresy zay momba mikasika zay
tonga dia valika sa misy mametraka manontaniana hafa koa dia amin'izay tonga dia apetraka daholo. Miaraka toko aina vaovao ny fantanina momba ilay souscription à l'heure actuelle ahoana ny procédure raha ohatra hanao an'ilay souscription tapakevitra ny teo amin'ny site ny FPMA hoe ahoana ny fanaovana an'ilay izy dia ny fantanina fandroany misaotranao ny souligner hoe culture dedans ilay izy tokony ho dent fa misy fantanina hoe exonéré d'impôt hoe les souscriptions zay misaotra toko. Misy fantanina hafa pasteur Vincent. Azona kotsara izy teo fa tena hoe ohatra zany 30 000 le garanman'le olona dia 300 zany anatin'ny taona ve ny tenenao sa vola Le ohatra hoe le olona zany mahazo le famille zany mahazo 3 000 par mois dia le favolon-karena ve 300 par an sa 300 par mois par mois. Raha sy tonga dia efa paika rahabe zany. Ny ahy hitako tsara élaboré roman miaraka mba le rehefa avy eo na le eo amin'ny simulation satria le olona ohatran'ny matatahotra tsy hevitra hoe raha ohatra zao le teny ilaina tsy haiko hoe 1900 dia simulation an'le fiangonana hoe raha vao olona zao dia efa vita matianina zany le izy hoe manao exemple zao hoe 1900 raha 20 participer zany dans le mois manao virement mensuel dia 50 € defa amiko efa vita le tandrina matianina. Après il faut trouver lay le olona 20 raha ao fiangonana mandetsika ny amin'ny évangélika iny moa mahavarina foana ny amin'ny évangélika vitsy kely zareo nefa dia mahavita tandrina matianina tsy vita hoe matianina le tandrina mbola mahazo trano mbola mahazo fiarakodia dia zay nena zany eo amin'le simulation mba stimuler an'le vahoaka zay Valina ny fantanina dia efa avy eo misy ny fantanina fa avy eo zany misy fakany hoe fizamanitra kely famikafoana koa zany ny CGC lina dia afaka miresaka ny voalaza teo. Adiniko ny naza fa marina ny voalaza mpiara finoan'ny fahatany teo zany le momba ny évangélika tia ngamba ny tiana lazana amintsika fa misy fijoroana vavolombelona ataon'ny fédération protestante de France zany nataon'ny amantsika tao amin'ny évangélika dia nefa ny budget lazainy tao ny budget ny annuel dia tena takany hoe mihoatra tena nanaitra be le izy ny budget ny annuel zareo dia 7 500 000 € par an 7 500 000 € par an. Nisan'ny olona miangona mpatsika nisan'ny olona miangona amin'ny zareo nefa hony eo amin'ny 4 millions zany dia ozy izy hoe nanontany dia amin'ny zareo misy tandrina dia zay nataony ny fafolo-karena koa fafolo-karena dia ny mpitandrina rehetrarehetra aloha ny ataony zareo dia hoe le mpitandrina tsy hoe tsisaka donnant fa tenaandriamanitra milaza an'izany dia rehefa tena manao le olona zany dia hitany izy naroviana narovily dia raiso kely le hoe miarita fa ohatrina dia hoe marary ny te malagasy le hoe makiry alaina be alaina dia ona moa la marary foana zay le miarita ny kely fotsiny fa rehefa hitanao mivokana dia miverina le fifaliana fa tena zava-dehibe sy raha lasina vata dia le farany hoe maharita ny fivavahana raha tsy misaraka mihitsy ireo dia tsika mba afaka isan'andro le asa fitandremana dia toy zany manome rispo atsika hoe mivavaka ianao fa natsoan'andriamanitra tontona ny anjara birikinao
amin'izany varombavaka izany mandray anjara mivarombavaka izy zany mandeha any amin'ny essence amin'ny jousement zany tsika tsirairay avy maharitra mivavaka miaritra ny fahaolona raha ilay izy zany ary indrindra mifaly amin'ny fanatenana fa miasin'Andriamanitra rehefa atao Isaia fa 7:20 hoe raha izaho miasa izy no asaka tena araiky mampahery atsika satria efa natomboka izy efa sy lehibe folo zany kozy izy ny tompon'Andriamanitra teo efa misy vokany fizatsika mivavaka mangataka ny sikoron'Andriamanitra tsika zika zay mandray mba hanome ihany koa zany naran'i Jesosy. Amen. Ilay angatan'Andriamanitra amintsika amin'ny fiangonana dia hoe tiavy Jehovahandriamanitra ao dia tiavina manao tahaka ny tenanao. Anisan'izany ny olona men'Andriamanitra missiona zany mitoro filazantsara. Amiko indray tsy hoe manomana contre ny pasteur Rivako fa ilay don avy amin'ireo fitiavana ka tena don io ary zay tokony iainantsika tena don io satria zao ozy tokony hoan'ny Sezara zany Sezara amin'Andriamanitra zao any Andriamanitra ary ilay mahadon azy dia hoe rehefa vita dony ny zavatra tsy maintsy ataonao amin'ny Sezara ny imponao sy zavatra rehetra fananganana ny zanako mandefa ny mpianarana sy sisa dia misy ambom-bava ianao iny ambom-bava iny aza laninao ny plaisiranao fa mahatsiarovana satria anao tsy maintsy mandoro ny zavatra imponao dia zay no hoe mahatonga jiosy tsy mihafahafa mihitsy zao hoe raha ohatra zao manana 3000 hors impôt hors six ohatra ny charge rehetra zany dia eo reo manamboatra hoe 3000 ny ambavako 300 € nomeko dia ny projet rehetra farafabezany adiriko anatin'iny amin'ny zay ary tsy mihafahafa mihitsy josy manome an'izany ary culture de don zany hoe tena culture zany hoe amin'izay zavatra rehetra zany tsy fadininy Andriamanitra fa tsy maintsy omeny-pa zay le hoe maculture de don azy fa tsy hoe 4000 ny ambavaka amin'ity volana ty dia za mbola andehanao zeo ka za mbola andehanao zeo ka za mbola aminao zao dia 2900 laniko amin'ny plaisirako dolo dia 100 € sisa nomeko an'Andriamanitra zany maneho tsy fitiavan'Andriamanitra zany satria ianao mpanaradia toko anatin'ny fiangonana tena culture de don zavatra tsy adiny dolo Andriamanitra zany amin'ny zavatra rehetra tao ary tsy mifosika koa zany ianao amin'izay tokony omenao amin'ny Sezara dia zay le hoe don anatin'ny don fanomezana ny tena ina tika zany fitiavana n'Andriamanitra don sy ny fitiavana miaraka ihany reo zay nia misy teny eo amin'ny Timoty voalohany toko fahadimy Timoty voalohany toko fahadimy izay haitsika tsenjery ao amin'ny andininy fahafito amby folo dia io ny contexte mikasika ny organisation ny fiangonana dia mikasika ny olona milo olona izay mahay mitarika dia mendrika ny ahazo fanajana roeny indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana fa hoy misoratra masina aza manakombona ny vavany omby ny velivary ianao etsetretsetra io dia fametrahana ny fahalehibeaza ny hoe tenin'Andriamanitra ny fampianarana io mampiorona miedifie ny fiangonana ny fiangonana dia azo alaina tahaka ny sary ary misy mandrafitra izany fiangonana izany dia mifanahy masina
ary izy ny édifie azy ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fampianarana izay omeny ny loholona ka reste ny tenin'ny pasteur Vincent, c'est pas une question de donnant-donnant, mais lorsque tu reçois une édification mahazo ny fampirenana avy amin'ny fanahy masina ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina tsy hitanao maso fa ny mpanompon'Andriamanitra no mampianatra anao no manome anao ny tenin'Andriamanitra, eh bien tu lui donnes, tu lui offres, tu lui donnes ce qui vient de ton cœur. Zay le izy ary reste que le témoignage que le président vient de faire là sur la personne hoe atokana ho an'i Jesosy rehefa hanampy olona mahantra zavatra hafa dia amin'ny hafa no alainy. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette personne, elle a compris qu'elle vit dans l'alliance. Ao anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra no manome amin'ny loholona izay mampianatra ary ao anatin'ny hoe loholona mampianatra io dia Jesosy izay manadio mikarakara ny fiangonana dia azo ampidirina ao anatin'izany koa ny loholona mitoro ny filazantsara, ao ny mampianatra, ao ny voilà, il y a plusieurs dons chez les anciens any pastory dia satria ao anatina fanekena dia misy atokako an'i Jesosy. C'est pas une question de il faut faire et voilà ce qu'il faut faire. Io fahafolo-karena io napetraka ao anatin'ny alliance satria vahoaka ny Israely io ary aminao dia vahoaka n'Andriamanitra ary miditra ao anatin'izany ny fahafolo-karena ary ao anatin'ny dans la nouvelle alliance il n'est plus question de fahafolo-karena. Pourquoi? Eh bien tu peux faire plus que le fahafolo-karena. Voilà ce que ça veut dire. Si voter oui, fahafolo mety manao tu fais plus, c'est parce que tu es dans la nouvelle alliance. Ary tena fanaovana azy, et ça aussi c'est ce que mes parents, c'est ce que moi je fais, tonga dia atokako tsy manala zao fa tonga dia atokako ty ho amin'ny toby any lanina avy eo dia ny tompo manao hoe omeo an'izao fa tonga dia atokana ny amin'ny zavatra hafa io tsy kasena io ho an'i Jesosy io masina io fa anao zavatra hafa il y a des choses qui se passent et bien alaina amin'ny zavatra hafa tsy alaina amin'io parce que tu es dans l'alliance. Lui il a donné sa vie et toi c'est ce petit quelque chose là et tu veux encore en retirer. En fait c'est une question d'alliance, chers frères et sœurs. Dia izay fotsiny fampahirezana ho antsika hoe ianao zanany vahoakany ianao vadiny ianao tenany ianao dia arak'izay nony. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy misaotra amin'ny fitenenana zany aloha ny zavatra reto raha tena kajikajy amin'ny fotony taona misaotra ny raha risarana amin'ny fitenenana izy mizoky tokony izy nandeha aloha raha araka ny tokony izy fa dia za aloha nasoan'ny mitondra fitenenana voalohany zany dia isaorana izy misaotra ny tompotsika tafavoreto daholo amin'izao andro izao zany hijery ary ambadibadika ny momban'ny atao hoe fananana pasteur Matianina araka ny tenen'ny Roland teo moa zany dia efa sotro asa-piangonana amin'ny FMA ny fananana pasteur Matianina. Raha vao miresaka pasteur Matianina moatsika dia inona ny ao anatin'ny fonosan'izany pasteur Matianina zany? Fonosan'izany dia hoe mpitandrina raikitra amin'ny fiangonana iray. Izany no
voalohany indrindra arinona moa nataon'ilay mpitandrina nataon'ilay mpitandrina bien évidemment voalohany indrindra mitondra ny tenin'andriamanitra zay indraindray adinitsika iky mitondra ny tenin'andriamanitra mialatsiny aloha fa mety zay ny lalana hafa indraindray mitondra ny tenin'andriamanitra ho an'ny vahoakan'andriamanitra eo anivon'ny FPMA zava-dehibe zany satria ao anatin'izany tenin'andriamanitra izany misy fampianarana ohatra fotsiny zany fampianarana momba ny indizerma ny dimy zany dia efa acte pastoral daholo zany ary raha vao tsy mahazo amin'izay fampianarana zay vahoakan'andriamanitra eto CRJ eto ny FPMA dia manadino ny tenin'andriamanitra ary zavatra ampatsiviko voalohany zany nitondrana eto CRJ dia ny hoe ahoana ny fomba anaparitahana izany tenin'andriamanitra zany ampianarana ny vahoakan'andriamanitra zay zany tena fototra lehibe tsy miresaka mbola tsy miresaka vola fa hoe ahoana ny fomba azahoan'ny olona ny tenin'andriamanitra mba ho tonga ny famonjena mba hahafantaran'ireo olonireo zany hoe izy anao hoe Jesosy Kristy andehanan'ireo olonireo amin'ny fivavahana ary jerena mandrakariva ilay azo fijaliana zay zany ny tena zavatra toko hoe tena lehibe amin'ny asan'ny mpitandrina bien évidemment rehefa misy ilay mpitandrina matianina atosika hoe efa fantatry hoe misy stabilité zany amin'ny fiangonana satria misy mpitandrina foana zany isaky ny lahady hitantsika moa zao amin'izao fotoana zao zany problématique misy satria ny fiangonana sasany zany tsy manana mpitandrina dia matetika sahirana ny foibe amin'ny finjarana ireo mpitandrina ireo zany zany anisan'ny zavatra ilainantsika amin'izao fotoana zao ary le sotra sam-piangonana zany dia mandeha mba hipaliena an'izay olan'izay dia hoe inona alohantsika hitrandraka amin'ny pasteur matianina voalohany indrindra aloha dia misy amin'ny pasteur matianina dia resaka finoana kely ahako satria raha tsy ao ny finoana dia tsy mahavitana inona atsika jeretsao amin'ny Hébreu toko fa 1:20 ho an'izay mahita dia aoka izy amaky azy fa ny tsy sarotra be anyty nahitako azy dia andininy voalohany Hébreu toko fa 1:20 andininy voalohany zay mahita dia mba afaka manampy zafady na Jesosy ary ny finoana no fahatokiny ny amin'ny zavatra mitenay fa ny ona ny zavatra tsy ny finoana ny fahatokina amin'ny zavatra mitenay zany hoe apetraka amin'ny finoana ny zavatra rehetra zany indrindra amin'ny asa-fiangonana raha tsy ao zay finoana zay raha tsy ao zay fanantenana zay fanantenantsika ny Jesosy Kristy bien évidemment fa ao anatin'izay misy asa atao dia sahirana atsika tsy misarasarantsika manjary matahotra zay le finoana zany hoe anao pasteur matianina dia hoe ahoana nanaovana pasteur matianina mandary tsara ny olona 1 centime 2 centime ny oetiny 3 centime 5 centime rehefa atao ny compte amin'ny vitany fiangonana dia 80 euro no azo dia mba ahoana ny azona pasteur matianina zany question zany zavatra iainantsika daholo zany kanefa ny tompo mampanantena antsika fa isika tsy maintsy manana le finoana zay zany ny objectif hoe manana mpitandrina matianina ary tsy maintsy manana finoantsika ahafahantsika ambroso amin'izay objectif zay men'ny tompo atsika zay le objectif tsy ho atsika FPMA fa ny tompo no mametraka ny objectif zay aloha mila apetraka kely zay ny tompo mametraka ny objectif fa olo malalaka sany ndraisantsika teo hoe dimy mazansy voalohany indrindra araka ny teny pasteur teo dia hoe misy telo zany dia voalohany indrindra angamba dia ny tenanao no atofotra ao an'Andriamanitra satria izay no tediavin'ny tompo zany dia ao anatin'ny tenanao zay dia ao anatin'ny daholo na ny fanananao na ny zanakao na ny rehetrarehetra ny tenanao zany no personnel no tediavin'ny tompo anasan'isan'izany ny vola misy raha vao resaka pasteur matianina dia resaka vola satria ahoana ny finansiana zany fa tokony ho fantatsika fa ny vola dia nampindramin'Andriamanitra atsika namen'Andriamanitra atsika ny vola zany hoe tsika zany no gestionnaire nomeny tompo apetraky ny tompo amin'ny vola io betsaksika moa zao miasiko zao ingénieur zao dia anano vola tsy atsika mihitsy ny vola fa n'Andriamanitra ny vola dia zay
no angatahan'ny tompo amintsika zany dabord manototra ny tenantsika dia amin'izay fanoloantsika zay mba fatalatsika hoe zao no mentsika ny tompo afeo misy ny dixième sontsara zany ambanao partikely ny dixième hitako marimarina le analyse rehetra natao teo hatramin'izay hoe ny dixième ny fiangonana zanjiny dia nanty France dia manana pasteur matiana zao satria nahoana satria zao tena navisy ara mpiambony par rapport atsika ny firma zany tena manao an'ilay dixième zareo ary tsy culture dedans izy fa fampianarana azon'le olona ihany koa ao amin'le fiangonana zany tena Andriamanitra azony dia mandray an'izay lalana zay ny mpiambona zany dia manao mozemety mihitsy anoano zany miasa mpizalazana tsara zany voalazana eto servie matetika moa zany le hoe miasa mpilazana tsara dia maimaipona fa misy koany zay misy koany izy ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mitendry hoe katsao ny fanjakana sy ny fahamarinana dia omena anao ny sisa rehetra zay zany le finoana dia aveo amin'izay tsika miresaka netimanana zany ny eto sersi zany dia hoe bien évidemment ao aloha ny souscription voalohany ao ihany koa ny rakitra isaky miarazy ao ihany koa ny atidiny eto sergia dia 7 € isam-bolana zany ny olona ray ny souscription zany dia fa misokatra malalaka ho an'ny rehetra ao na ny fanaovana azy ny fanentanana misy fanentanana zany atao isaky ny 4e dimanche dia manentana satria isaky ny 4e dimanche io dia misy kitapo apetraka zany ho rakitra famatsiana ny pasteur Matianina dia misy fanentanana ataon'ny voamera misahana dia 3e Matteo voamera misahana ny tanjona Matianina dia za amin'izay animation atao zay zany no tsy tapaka mihitsy isaky ny isam-bolana dia izay no anisany ihany koa ny financer any tanjona Matianina raha tamy voalohany tamin'ny historique zany dia hoe anangana tanjona Matianina teto dia hoe tsy possible zany satria vu zany mizany vola miditra vu ny vola mivoaka tsy possible zany ary betsaka zany ny fahavalo ihany koa indrindra moa zany ny devoly mapiditra anatin'ny lohanao hoe mapiditra anatin'ny lohany rehetra hoe tsy possible zany fa aloha am'izao satria ny devoly tsy fazina fa apatana ny ten'Andriamanitra dia teo le calcul humain zany le fijery aranofo safiditsy zany tsy possible zany pasteur Matianina zany nefa tao le finoana dia am'izao fotoan'izao zany dia niroso Jésus fa 2 ans no nanaovana ny pasteur Matianina dia misaorana misaotra ny tompo fa roso tsara zany mandroso tsara l'izy ary tsisy difficulté particulière tamin'ny famatsiana ny tanjona Matianina ten'Andriamanitra ihany moa zany tena heverina ny zavatra rehetra dia hoe tsinjory aloha ny olona mitondra ny tenin'Andriamanitra zany hoe tsinjovana azy dia ny ara-tsosialy ara-économique ho an'ny pasteur zany bien évidemment satria pasteur Matianina dont il s'agit dia zay zany no tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra io zany ny orenan'ny eto sergi zany mino hafa ny fiangonana hafa ihany koa fa tsy sergi any aposy ny orenan'ny pasteur Matianina ny fisisin'ny pasteur Matianina tsy zavatra mora le izy fa tsy maintsy rosona ary tsy maintsy apetraka le projet zany hoe isaky ny fiangonana zany zay zany nitondrana azy tamin'ny voalohany hoe projet le izy dia ho eken'ny fiangonana ave le projet zay io zany zavatra voalohany indrindra na hoe tsy sininina azy tamin'ny voalohany dia nivory zay dia hoe eken'ny fiangonana eto nateo amin'azy eken'ny fiangonana ave ty projet ty zay fotsiny zany ohatran'ny fianakaviana rehetra hoe vidy trano le tomobile dia manaiky fetsika iroso amin'izay projet zay dia ny validen'ny fiangonana zany le izy hoe tsara ny tanjona Matianina mbola tsy sininina teo mbola tsy resaka vomiera mbola tsy resaka zay fotsiny le idée fotsiny zany hoe
vonona vetsika manaiky tsika le projet manaiky tsika le projet dia manaiky ny olona ny vahoakan'andriamanitra le polisiasia dia noentina zany le izy dia natsangana ny vomiera natsangana ny ahoana ny faisabilité eo foana zany le resaka hoe faisabilité izy ahoana ny financer azy ahoana fa tsika zany mila tena hoe manana ny finoana ny tompo tsy anatina fotsiny amin'ny aranofo be fotsiny hoe ahoana ny financer ny vola bien évidemment tsy maintsy misy foana zany araka maha-olombelona fa ny tompo ny tena manampy na izy ny tena mame vahaolana voalohany ao amin'ny pasteur Matianina io raha tsy ny olombelona mihitsy asa raha tafitako aminareo le message sergie zany tia napetana aminareo fa tsy ny aranofo mihitsy no manao calcul momba ny pasteur Matianina fa ny tompo no fa mamela-toeratra ary io projet any tompo io zay napitany tamin'ny foibe zany le lasa tao amin'ny synode napitany izy dia tonga aty amin'ny fiangonana tsirairay ary tsy maintsy bien évidemment mampiandraka an'izay tsika miaraka amin'ny finoana sy ny fanantenana zay ngamba no zavatra tiako ampitany aminareo ny voalohany indrindra aloha dia ny fanoloran-tena ao amin'ny tompo tsy misy fanoloran-tena zay sy ny fampianarana ihany tombondrindra amin'ny pasteur Matianina ary ina ny tombontsoa anarana ny pasteur Matianina tena tombony be mihitsy le izy satria manana fotoana le pasteur zany mandeha mitsidika mandeha mieniny olona tsiraray avy na misy problème na misy fifaliana zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny daholo tena misoccupe mihitsy le fiainam-piangonana na fiainany tsiraray amin'ny ara-panahy zany au détail eto zao dia mangatahana foana zany isaky miala andro raha misy olona te hovandreny pasteur fantatratsina le pasteur fa disponible dia aza misalasala manantona ny pasteur manantona ny tompona andraikitra dia avy eo organizena le izy zavatra lehibe zany ohatra zany ohatra hoe amin'ny pasteur Matianina da témoignage ataoko kely eto izy isany olona miangony izy tonga tam-piangonana mandeha amin'ny sekolerady ny zanany dia avy eo izy tsy hitanao pendant le moment tsy hitanao dia rehefa tsy dian'ny pasteur izy dia afaka deux dimanche après na ohatran'izany dia hitanao fiainao tam-piangonana zany hoe zay asa zay zany tena asa lehibe amba ny fijery sy ny raha fijery ohatra zao fotsiny dia hoe tsy diana fotsiny tevera asan'andriamanitra dia averin'andriamanitra tam-piangonana zany dia olona dia meno ny ten'andriamanitra meno ny fampianarana dia miroso amin'ny fitiavana any dia miaratra ny ten'andriamanitra zay zany tena zavatra lehibe ary izay ny tena hitako hoe asan'ny pasteur Matianina ny fampandrosorany olona amin'ny fitiavana mianatra ny ten'andriamanitra moa Jesosy Kristy zay ngamba ny zavatra toke témoignage kely zavatra azoko lazaina azona sergie lazaina zany momba ny pasteur Matianina sotra toko mameno miaratsy rehetra amin'ny tompo indrindra zay mbola tsy tafahoana moa teo zany fa tonga taratasy soran'ny filohan'ny tafisirgie nanomean'izay fizarana ndraiky fa sy fanetanana izay ary indrindra ihany koa soran'ny président moa zany ny sady sotenany profibe ny Léopold Garçon tonga eto amin'ity février-ny faritany avarazandrefana ity ary zay natokanao ihany koa amin'ny pasteur Matianina ary zava-dehibe satria mbola tsy sarotsary ny tsy takan'izao zany eto amin'ny faritany fa zao ngamba ny fotoana hoe misy any anankiray mahafaly ihany koa ary tsara ihany koa ny hoe hitazomana ny zavatra takan'izao satria mampiray tsika atanevany faritany na dia eo ara ny adidy samihafa any amin'ny fiangonana dia tonga marina tsika ary misy olotena daholo ny zavatra ho lazaiko voalohany eto dia mizara roa ao zany ny satria ao anatin'ny fisorosoana amin'ny mpitandrina Matianina tsika ao zany saika efa zay miainanay tamin'ny lilo la dia eo ihany koa ny tapany faharoa fanetanana ao anatin'ny fanetanana ihany koa zay ataon'ny troisième national zay efa nitarihan'ny président Roland teo ny zavatra fipesy ihany satria mandeha fotoana
tamin'nylona zany misy tamin'ny 2007 nisy zajaben'ny fahatany tany Rouen sary tamin'izay de nisy fampianarana nataony pasteur Seta sy le 3e national tsy asany mpitandrina matianina io 2008 de satria zavatra tena mbola sarotra le izy araka ny tenin'ny président Lenny teo 2008 netana tany mitasy zany izy de misy hoe matomboka atsika atomboka amintsika tokona ndraiky sy aloha zany fanaovana ny souscription de nisy valy tamin'izay nanao souscription tokona ndraiky valy inona moa ny vitan'zy valy vita inona moa ny montant koa kelikely ihany satria samy mba nanao zy vita teo tamin'ny 2008 de nandeha iny zany de fa anankiray aloha fa asan'ny tompo ohatrany hoe mamboly tadiditra mamboly voatabia ny voanina voatabia kely ohatran'iny dive de izy de ohatran'izay izy kanefa fa maniry izy lasa lehibe amin'ny farany tena misy voatabia be rosopika no azony ka ny tiako lazaina amin'io zany tamin'ny 2008 de olona valo zay tadiditra zay satria za folo am'tafy tamin'izany de valo de ohatran'ny ireto zay de victime fa de apetraka amin'ny tompo satria izy tamin'ny fampianarana azy tany Rouen de tena mitovy le teny hoe asan'Andriamanitra io dia nandeha ny fotoana 2008 misy ihany ny fanentanana moa zany sy ny fisotroana tamin'le izy de tonga ny 2010 tamin'izay dia hoe nentina tamin'ny mpanday tamin'izany fotoana zany hoe akatoavitsika ve mety amintsika ny soana ny tandrina matianina de tsisy tsisy hoe sangalana zany de manaitra ny mpanday de eny ara de manaitra ny mpanday de inona ny natao de ahoana ny fana milokso am'izay de nisy fotoana nanaovana hoe novirina ny mpanday dia namena taratasy kely hoe mba samy manao zy vitanaritsika eo ty zany ny ataoko raha ohatra ka anao ahafahana mahita an'le katsikajy zany hoe olombelo azy ny avitana azy hoe inona zakatsika de tamin'izay zara raha misy 300 € 350 zay satria vitsikely le mpanday de naverina izy no tateoriny hoe vitiny ny mpanday tamin'iny fa averina n'ity zany de mbo misy ihany le mpanday tsy tena besabesaka n'olona teo aloha de nijerevana ray zara misy 500 € de izay mihitsy zany izy hoe tsy vity ty fa natampasely la tsy vita n'ity de mitandrina moa da ny toerana de teny hoe atao taka ny mofo dimy sy azan-drandro fa mitompo nameno azy dia iny ary de ataotsika roso mitampahasely tsika aloha zany satria ampinindrakitra io zany de mafa mafenimpenao de zay de noho ny tena iroso amin'le tampahasely de hoe fa manina no atao tampahasely ngasy tsy matokan'Andriamanitra tonga de natao en plein temps tenareo am'zany zany raha teo amin'le kajikajy zany sy ny fijerevana maha olombelona tokoa de tsy hitafavoaka mihitsy kanefa ny fomba fiasan'Andriamanitra de tena hafa satria Andriamanitra ny azona ny fiangonana de nroso tamin'le printemps zany de ny souscription zany zianareo fa mba totombo kely asa 10 zay na 10 eo le valy teo de zany le de vita ihany ko zany mba hoe ny tena jerevana ny mahaolombelo fa noho ny roso de hita mihitsy hoe hita mandray fampianarana sy mandray asan'Andriamanitra dia de mitombo ihany ko mandray ko le olona satria mandray ten'Andriamanitra de ohatran'ny mitombo ny finoana de manamafy miara-miasa teo zany zava-drehetra dia teo zany dia tsisy de eo am'izay natomboka ny tanjona matianina de eo am'izay ny mandeha hoe inavy io zany zao no tokony ilana vola eo nifatrano eo nyzorehetra zao de napetraka tamin'ny tompo zany rehetra zany de nitombo ihany ko ny souscription tamin'izay moa namboarana tany apatry dia atreo dia tsy misy olana fa volo tsara daholo ny vo efa tsara daholo ny fivelomam-pitandrina sy ny vity samihafa amin'ny rosobe sy ny hofatrano fa nefa zay ko tsy midikako olo hoe lamina zany fa de tonga be lehibe koa ny tangona de miova miakatra be ny aipana ny fiangonana fa ohatran'ny eo ihany eo fa hita ihany aloha hoe betsaka ny ova izy
fa ny zavatra tiako ambaraka hoe ile lavitry ny tsisy olana ntsony le fiangonana fa hita mihitsy indraindray zay manao atao mianina hoe afaka mivolana tsika tsisy rasina ntsony mpitandrina ahoana hoentiny eo am'mpandray zany dia miara mivory dia miara mivavaka dia ny mpandray rehetra samy mandray anjara dia misy ihany koa mihetsika hoe ndao anao zao tsika misy atsika natao dia zany rehetra zany fomba fiasa n'Andriamanitra daholo sady mampiray ny fiangonana ka za zany zay ny tapany voalohany zany mirehetra dia fa lazako anareo ny tapany faharoa tsika zay vitsy mpiangona zany ohatra mbola tafo atao anatin'ny fahatany vitsivitsy aza mieritreritra hoe zay 20 ny mpiangona tsy avita inininy fa ny zavatra atao fotsiny ihany dia ny hoe aza mieritreritra zay 20 fa manao fotsiny araka ny valazako eo zao ohatra hoe tafo aminy misy manao any mety tsotsompiangona ame ankoly izy ny fa misy ohatran'izay ka rehefa samy manao daholo zany tsika mpandray tsika na tsy mpandray ary zany matetika mpandray foana mivoatresaka fa misy olona tsy mpandray manao ihany koa rehefa samy mandray anjara mahazo le fampianarana teo dia feno ihany ny FPMRN mitolo raha manao an'izay daholo dia isy na 20 ara le mpiangona amin'le tafo ray mahazo mpitandro izy satria mitafo hafa mamely mibanga dia ohatran'izay zay zany tiako apetraka hoe sy ampahaherezana antsika hoe ho atsika zay mbola vitsivitsy tafa aza mieritreritra an'izay hoe vitsitsy fatao aloha izy miangonao igny avy eo lasa misokatra ka ry zany tsy resaka hoe projet intsony fa tena resaka ao anatiny tsika zay efa miroso tsy afaka miembotra intsony zany tsy hoe tsy afaka miembotra moa fa efa tena miroso amin'izay tsika amin'nytanavatiana ny FPMA ka manentana antsika zany na le vitsivitsy tafa raha tonga ny mitafitsika any nentany olona anao ny souscription fa manam-potoana zava-drehetra tonga ny fotoana mahazo mpandrona matiany tsika ka zay no azo ambara fa mialatsiny falava loatra dia ameko ny manaraka ny fiteneny soratopoko dia mbola mamerina fiarabana ho amin'ny rehetra zay mbola tsy hita voalohany indrindra aloha dia misaotra ny Roland Tierson zany avy ety amin'ny alain'ny Brofo be mpianaikitra ny V3e natsoina dia tonga tokoa izy anazava izao assise momba ny V3e zao ny tipetananao assise farany igny dia mieritreritra tokotra ny tena fa hoe ilay fahatany tsy maintsy misy asina ary natao mitady mihitsy le daty hoe asina n'le assise ny V3e eto amintsika fahatany mety nanao eny mba ho tanteraka izy dia misaotra ny tompo fa tanteraka izy androany dia fangamba nazavazava tamintsika daholo no izy an'izany misaotra ny tafo filohan'ny tafo lila sy ny filohan'ny tafo Sergy na nazava ny zavatra rehetra zany momba lalan'ny zorana satria mitovy daholo mihitsy miatra amin'ny tafo rehetra eto amintsika zany le roboka voalohany ohatran'ny matahotra na dia eo raha le tomana nefa na nazava daholo ndraika fa ay mitovy daholo ihany rehefa tafaroboka izy tsy aferan'olombelona fa n'Andriamanitra izy no mahay zavatra rehetra izy no mandamina manemihoatra no zay dedafina ary izy dia manaraka zany misy mitrangana vavolombelona ihany manao témoignage kely taminay tao amin'ny taforon angamba ohatr'izay koa ny amin'ny mpitandrina matiany na rehefa avy eo zay taloha dia mivavaka angamba ohatr'izay daholo ny tafo indroa isambolana hatramin'izay indroa isambolana zany taloha dia rehefa natao ny compte dia indroa izay ihany zakanay tsisy afaka lolo moa samy mahay calcul daholo tsika eto frantsiko sarotrato ihany tona samby mianatsy tsika tsy mbotry ny any sasa sarotra be dia ohatr'izy le mpitandrina anay ny pasteur rano tamin'izany ela loatra zao izy fa ataovy inefatra ataovy miangona tsy miefatra fa isan'alahady ozy izy ataovy miangona nareo dia vorona ray zay komity ona zany mba hanahirana manao calcul tsisy tafavoaka mihitsy aizy izy any amin'ny frère pasteur rehefa avy eo sy ny rehetra dia natsoa ny pasteur nanao tatitra zay zao pasteur angamba mbola tsy anony zao fa amerina
fa ohatrany tsy ohatrany safady ohatrany tsy olona aola zay zany eritreritra humain ino izy nareo nataony pasteur rano dia nijerenay ohatra zao dia za moa nijery any jako nijery fampijery teo zay dia fampijery zay zao aro izy nataontsika za ozy izy tsy maintsy manao ny asako aleo fiangonana ozy izy a isana lahady sokafanareo ozy izy ny fiangonana na ray na roa dia matao ny fiangonana ary raha tsy misy volinareo ozy izy tsy mandinona fa za ozy efa misy asy tya fa dia tsy maintsy sokafa nyty tsy nahateny le comité rehetra tenako tamin'izany anisany maniady kosa ty nanao calcul diso le calcul humain tsy aoty tsy mahateny tsy mahateny anao satria le pasteur zany sokafo ny fiangonana na ray na roa tonga ao a dia na tsisy vola dia tsy maninona fa ataoko foana ny asako za tsy napitarina ozy izy dia tena ino ozy izy nareo dia nanaiky tsy maintsy manaiky tsy doko pasteur atao hoe hoavy izy nefa izy ny andohany rehetra rehetra zavatra fa le tranga après lasa betsaka avely le lesany témoignage ohatrany nisy foana le vola ary lasa mitomboraizy mena anazy hoe ohatrany kely loatra za manao ampitomborona anay hitanareo za cyclemelna manao calcul antsika hafa le calcul andriamanitra manao mananeviny ty hafa le fijery ka dia natao koa zany hoe dia fiangonana moa zany zao dia fa raika dia fa hoe isanalady misy foana zay a ary ataoko ny toebola tsy dia misy hoe olana fa zao ndray zao fa mierikeritra ndraiky mandeha le vetika tsy maintsy mbola misy hoe asina tanana matianina raha ny fijery zany raha ny fijery dia mitovy amin'le naroatra ny service lilina zao dia ahoana rety iromboka sa tsy iromboka efa manao simulation zay sy ny rehetrarehetra fa dia le izy zany tiako tenenina hoe okajantsika le calculeko zay zany zao tsy maintsy hoentina any amin'ny fiangonana hoe le calcul atsika ty a hafa mihitsy fa diso fa aloha amena an'andriamanitra izy mitakana anasy a fa mbola ay mitakana hoe tsy misy hoe fiangonana tarika bolo na tsy mbola le pasterana zay moa dia niteny zay zay mamena fiangonana ianao dia hoe inona naborona n'le rangaika le vola be tao amin'ny fiangonana izy naborona azy tsy misy zany ozy izy dia tena mieritreritra koa tena marina ozy tsisy borona fa zao teneniko anao ozy raha borona kosa le hoe le amin'le fiangonana tsy mitorony filazantsara izy angamba fa raha mitorony filazantsara izy ozy tsisy borona no tsisy hitanareo za fa zay le témoignage farany tany Madagasikara ny tenako dia rehefa makany foana amizay sataona dia minona mpitanana hoe mpitanana na ambanivohitra na toerana misy any dia fatany tena hoe azy ty dozy izy mpitanana nareo zao izy tena ohatra hoe tena any manana nety manana be tena tsisy menatra be menatra be araky ny tenin'ny Roland teny 19 sur 40 ny isan'ny mpitanana matianina zany eto amintsika dia gaga hoe naratafy be vola rerozy zay ny fitsenizareo Madagasikara hoe be vola naratafy be vola rerozy tsy mahavita dia hitatsika zany fa mampierikeritra le tena responsable tsy zareny responsable tsika rehetra zany responsable daholo ao amin'le fiangonana mpandray fanasany tompo na mpiangona tsotra zany dia responsable daholo amin'le izy ka zay dia farany moa zany tiako tenena le miresaka hoe inona ny tsangambato amin'ity JB 60 ty miany daholo inona tena tsangambato araka ny resanaka ny foana dia ny anaovana tanana matianina zay zany tsangambato tsotra ka anjaratsika manatanteraka eny ao vina vita ny tsangambato nefa zany dia nay anisany zany dia nareo efa vita zany ny efa mamisitsika eto mba ho arahanareo amin'izay dia mifampirisika tsika mifahalohantsika amin'ny fivavahana mba azahoantsika manao an'izay ka dia zay teny ataoko
asa raha mbola misy ataony Roland zany a hitany tafany voalohany fisorana antsika rehetra tonga eto an-tsaina fotsiny moa hoe jovavolombelona atsika misy olona anankiray nanao souscription tao amin'ny FPMA zany dia fa avy eo ny souscription tantsika moa amin'ny banque indray rehefa rejeté le izy dia hitako le izy rejeté dia fandromy izy kola rejeté dia natsoky le olona za tamin'ile olona hoe amintsyanao oza aza manao ezaka tsy mitratra fa raha tsy hainao afaka miala ihany fa tsy miteny izy hoe tena antony izy izay nitenenenao za ino tiako zarainanao izy izy hoe miala tamin'ny asako dia teo any teny tonga dia nataonay dia miaraka mivavaka izay to zany mikamiko ajanona le souscription fa tsy nanino fa mandrony dia mivavaka dia hitanareo tena vavaka le torakoho zany vavaka nataonay sisy taon'ny telefona dia zay nataony fatanao jesosy fa olona manome ho anao no zavatra iao amarino teninao ary eo olona nanao souscription dia mba homeo asy izy ny fanaraka atao zay mirahalahy dia mba homeo asy izy voninahitry ny anaranao miasa mba tsy sodiki olona io tena zay zany natao tena vavaka tsotra zay tena ny anatiny ho any mihitsy takan'ilay mpanosalamo manao vavaka rehetra fa ahoana rehetra tanareo mpanosalamo tena hoe nanga ansolafaka ny diko mahitany ratsy fanamby iny tena zay mihitsy mivavaka ahoana olona mpanalome eto na zay mivavaka ary tsy mahafantatra loatra me misy le fiahana kanefa le asanao vita le vavaka ny semaine après nazo hoe nahazo asa ary le asa azony mikarana mbola 2 fois noho le azony nampitombony 3 fois souscription zay takanefa fampiarezana antsika tsy hoe tsy misy fa fanazay ary manontany tena koa tena lazaoko anareo tena vao miteny izy tsy miala tamin'ny asa fa tonga dia zay ny réaction no zany ho araky ivavaka tsy miteny zany izy fa zay koa fa hoe zay ny fampiarezana antsika lehibe eo amin'ny toko eo fa raha tao zany ny fampiarezana zany dia hoe ho alefako moa zany le formulaire amin'le zay miantsy tao zany amin'le souscription dia manao fisaorana antsika rehetra zany ngambany hoe le tena base nty dia le tenin'andriamanitra voatory rehetrarehetra tao tenintsika tao le finoana dia ny tompony le hoe fanoloran-tena fa miaina amin'izay tenin'andriamanitra zay tenin'andriamanitra dia hoe le finoana dia le araka ny voalaza tamin'ny perikopa tamin'eny hoe ampitombony finoanay vavatsika sotranao zay andriamanitra ray zanaka fanamasina fa tanteraka somantsara izao fivoriana izao tompo amin'ny fanatanterana ny asanao dia nadrindra mitetika asa fametrana mpitandrina maty any tompo mahatsiahana hatrany zay tompo manoloana ny asa sy ny andasiny mifankelezanay mety fankelezana koa ny finoanay tompo ary ampitombony finoanay tompo araka ny voalazany mpianatra ao tamin'ny perikopako voalaza tamin'ny herinandro lasa iny ianao le tompo sy mpanefa izany no ampitombo izany aminay tanao ny teny izay mitorin'ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra tao tompo araka ny voalaza tao tompo ny asa fitandremana ny vahoakanao tompo ny tena onjeu ny fametrana mpitandrina maty any dia nao no anatanteraka izany ampahirezo ireo mpitandrina rehetra tompo miasa mission zay ataony da anao tompo ny fankelezanena an'izy re inao koa no laza koa aminay hoe jereo ny farany jereo koa no mba vavaka hatrany zay tompo mba tsy anaovan'izy ireo amin'ny asany amin'ny fisetona fa amin'ny fifaniana ary manana nydraikitra tokoa zay tompo zay natsonao indrindrindra vahoakanao tompo amin'ny fanatanterana zany asa izany dia fitandremana iondrinao amin'ny alana ny fanohanana zany asa zany voaresaka tao tompo tsy tompon'izay fampindrana fa soavana avy aminao zany tompo dia ataovy resy lahatra amin'izany zay tompo amin'izany finoana izany finoana avy aminao no angatanay tompo teraka fanantenana ary indrindra ny fitiavana sy ny fifaliana mba ho tena mpiara-miasanao asaona manatanteraka izany amin'ny
asa fitovinany filazantsara ny fiangonana fantatretompo fainao andriamanitra ary araka ny voalaza to may mameny ohatra n'izay verina sisy angatanainao amin'ny hery rehetra izay miasoto anatinay voninahitry ny anaranao enonao mivavaka tanterao miaraka ny alehiben'ny fanindram-ponao dia oka le fiadanana sy fatikinanao mihoatra ny fatikina rehetra no azahoanay vahoakanao tompo izay natsinao hiaray asa aminao fampanotrona ny fanjakanao dieny dia tanitaky ny anadanitra no tanteraka ny ankehitriny sy no avy rehetra no amin'ny anarana Jesosy. Amen. Araka ny fandiny fandarina moa zay dia andeha sakafo sika ka dia ataontsika raha-mihira alohan'ny sakafo mitsangana isika. Biasanya atau buku yang dulu